Vavaka isika. Dera laza tolotra ianao Andriamanitra. Fa ianao no antony zavatra rehetra ary mahay ny zavatra rehetra. Tonga ny fotoana hitenenanao ampahirezanao anay. Hitenena indray. Voninkiano anao izay. Mianaran'i Jesu Kristy ilay teny tonga no fo. Amen. Ny Timoty voalohany, toko 2, andiny voalohany ka hatramin'ny 7, no isy ny afatra sy ny fampianarana omen'ny tompo anao indray anio ry fiangonan'ny malala. Ary singanina manokana ny andininy 5, averiko vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Fa iray no Andriamanitra, ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy izay olona. Iray no Andriamanitra, iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy izay olona. Miendrika fampianaram-pinoana ny toriteny ho antsika anio. Ary ny lohahevitra dia hoe Jesosy Kristy no hany-panalalana amin'Andriamanitra ray. Nahoana ny hoe Jesosy Kristy irery ihany no hany-panalalana? Satria izy irery ihany no manana ilay toetra hoe sady Andriamanitra feno izy no olombelona feno. Andriamanitra feno, olombelona feno. Andikan'izany, mahay tsara ny momba an'Andriamanitra ary mahay tsara ny momba n'olombelona. Zany ny olona afaka manelanelana, mahay tsara ilay anankiroa. Ary sady olombelona feno koa izy no Andriamanitra rahateo. Eto moa zany dia ambara ilay anarany hoe Kristy Jesosy. Rehefa ny fiantso an'i Kristy no somary atao amin'ny famadika ohatran'io, le Kristy no alefa aloha. Le anarana Jesosy mantsy no tena anarany maha-olona. Fa le Kristy dia anarana nomena azy amin'Andriamanitra azy. Fa inona ny dikan'le Kristy? Voaositra. Feno ny fanahy masina. Tsy hoe misy fanahy masina fotsiny tahaka antsika, fa feno ny fanahy masina. Zay le maha-Andriamanitra azy. Tena Andriamanitra Jesosy Kristy. Ary tena olona koa izy. Ka zay no azony manalalana antsika amin'Andriamanitra. Andao jerentsika voalohany ary zany hoe Jesosy Kristy tena olona. Tena olona Jesosy Kristy satria natera-behivavy. Fantatsika izany, voalaza amin'ny filazany tsara. Inona ny dikan'izany? Tena nofo sy ra izy. Fa tsy matotoa akory. Takasy anao ihany izy. Noforana izy, voalaza amin'ny filazany tsara zany. Zany hoe tena niditra teo amin'ny fiarahamonina. Dia ny fiarahamonina jiosy. Nanaja an'izany, ravitry ny fiarahamonina zany. Nony izy, voalaza amin'ny filazany tsara zany. Zany hoe, na dia Andriamanitra aza dia nanaiky ny aina ny fepetra, iaina ny olombelona. Nitomany izy, nanana fihetsepo, fa tsy hoe masinina. Ny afy sy ny jaly izy. Voalaza ny Isaia 7:20, lelaory. Tena nitondra fahoriana tokoa izy ary ny fahoriana farany izay mafy indrindra sy ny fampijaliana izay mafy indrindra. Izany no ny ainany tety. Fantantsara zany hoe fepetra ny fiainan'ny olombelona ety an-tany. Ny tenany aza dia natao sorona. Ary zay le zava-dehibe. Zay le tena natonga azy olona. Mba azona manao ny tena no sorona. Hamonjena asy anao. Nefa tsy takatry ny olona zany indraindray. Gaga aho ny eniny toritenina pastora anankiray atao amin'ny YouTube atao. Mitory an'i Jesosy izy. Fa Jesosy iraka Andriamanitra. Fa tsy Andriamanitra izy. Andriamanitra tsy mety maty zany izy. Dia mampieritreritra zany ry afaka. Ary ny ao ambadika zany dia nitorian'ny Satana ihany hoe tsisy an'izany Jesosy Kristy nanao asa-panavotana zany. Tsy azon'ny olona le hoe Jesosy Kristy olona. Eto moa dia ambara mazava mihitsy hoe izay olona. Hoy andininy 5. Asongadana mihitsy le maha-olona amin'ny Jesosy eto. Ary io no manerana ny olona. Hoe Jesosy ve hoy jiosy. Zanak'i Josefa mpandrafitra. Hitanay anie. Io ve fanerasera taminay. Dia manahirana azy ny hoe
naka niendrika olon'Andriamanitra ka tsy ninomy jiosy ny akamaroany jiosy hatramin'izao. Ny malagasy miteny koa ny malagasy Jesosy zany razam-bazaha e. Tsika koa mba manana ny olo-manga teto amin'ny firenena. Nahoana ny razam-bazaha ny vavahantsika? Ary ny sasany moa dia miteny tsotra hoe Andriamanitra ve dia lasa olona? Nefa averiko ihany. Jesosy le tsy maintsy natao tonga olona dia noho ny amin'ny famonjena. Io le ambara hoe tonga nofo, incarnation de la parole de Dieu. Raha tsy zany dia zava-poana le andiny tsoratra masina mamitsika, haitsika tsy anjery. Zao no toko 7:4. Ahoana moa? Toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao, nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very izy rehetra. Le nomeny tena nampidinina tetỳ an-tany. Satria efa nanota isika nanomboka tamin'ny razambentsika dia tsy maintsy misy ny atao sorona. Tsy vitan'ilay sorona na le fanatitra natao tao amin'ny testamenta taloha fotsiny. Hoe mifanaraka amin'ny ziadin-tsoana nataon'ny olona, zay mahasamy hafa ny fanatitra tamin'ny andro ny testamenta taloha. Fa atao mifanaraka amin'ny ziadin-tsoana vitanao ny fanatitra. Dia rehefa nafoy an'iny ianao dia iny zany ny sorony dia tahaka ny hoe voavelany elokao. Fa Jesosy Kristy kosa dia fanatitra indray mandeha tsy miverina. Ka raha tsy tonga nofo izy dia tsy vita izay mpanavotana izay. Zava-miafina moa zany ry havana. Tena zava-miafina sarotra takarina saina zany. Izay ampahafantariny ny ten'Andriamanitra antsika mianarantsika. Fa raha Andriamanitra koa no haitsika tsy anjerana momba azy, haitsika tahaka ny zavatra ampidirina ao anatin'ny tubaese dia tsy Andriamanitra intsony izy. Fa ny antony anaovan'Andriamanitra an'izany dia mba hamonjena ny olona rehetra. Izay no ampariny eo amin'ny 4. Andriamanitra dia tia ny olona rehetra ho vonjena. Lasa mampirehareha indray aza le hoe izy ny mbona tao amin'ny azo fijaliana. Hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Korintianina voalohany, toko voalohany 7:12. Fa ny teniny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana ho an'izay ho very. Io le ataon'ny sasany aizako mety moa fa ny jiosy. Aizako hoe Mesia ve dia ho mbona amin'ny azo fijaliana ao akorain'ny olona ohatran'io dia maty. Fahadalana ho an'izay ho very izy fa herin'Andriamanitra kosa amin'izay ho vonjena. Ary zany mahatonga ny azo fijaliana apetraka amin'ny toerana vovoany sy aty anoloana, amin'ny trano fiangonana, manambara fandresena. Fa vitan'i Jesosy teo ny famonjena antsika. Ary amin'ny mafisin'ny andininy fahenina amin'ilay Timoty 1:2 amin'ny tekstantsika ihany. Jesosy Kristy nanolotra ny tenany isolo ny olona rehetra. Zany no mahatonga antsika milaza hoe izy rery ny tena mpanalalana antsika amin'Andriamanitra. Ny teny malagasy po manan-karena eo. Amin'ny teny frantsay dia ataony hoe intermédiaire. Intermédiaire moa na olona dia afaka manao intermédiaire. Intermédiaire amin'ny teny malagasy azo adika ihany koa hoe mpanelanelana. Fa Jesosy rery ihany no azo antsoina hoe mpanalalana. Nahoana anao Jesosy rery ihany? Veriko ihany hoe ny olona afaka antsoina hoe mpanelanelana. Izay zao mpisorona, izay manao akanjo fotsy reto zao dia azo atao hoe mpisorona ao amin'ny aram-pivavahana. Rehefa mitory ny ten'Andriamanitra mpitandrina dia manelanelana anao amin'Andriamanitra, mitondra ny afatr'Andriamanitra amin'ny olona. Rehefa mitondra ny fanatitra ety amin'ny alitara aterina ny dekona dia manelanelana anareo amin'Andriamanitra, manolotra n'le fanatitra ny menareo ho amin'Andriamanitra. Izay no heviny. Fanelanelana zany. Fa Jesosy kosa dia tena mpanalalana, fa tsy mpanelanelana fotsiny satria izay raha mitory teny dia miantso anareo hanantona an'Andriamanitra. Fa tsy hanantona na hivavaka amiko. Fa Jesosy Kristy kosa rehefa mitory teny dia miantso ny olona hanaraka azy. Avy hanaraka. Miantso ny olona ino ny asa-pamonjena izay nataony. Tsy tahaka ny dekona hoe mitondra ny fanatitry ny olona. Fa ny tenany mihitsy no natao fanatitra, izay le mampanalalana azy. Mba ho fanatim-panavotana. Ka ny mpanelanelana mampifanatona fotsiny. Eny mety mba miara-dalana aminao koa azy. Fa Jesosy Kristy mpanalalana kosa dia tena miditra ao anatinao mihitsy. Tadolo Apokalypsy 2:20 hoe hiditra ao aminy aho, hiaraka sakafo aminy aho. Izy ao amiko ary zaho ao aminy. Zava-miafina koa zany. Ary izay no mampanalalana an'i Jesosy Kristy. Tonga ao anatinao Andriamanitra. Averiko indray mandeha fa raha tsy tonga olona Jesosy Kristy dia tsy misy voavonjy isika rehetra zao.
fa soa ihany tapany faharoa sady farany. Tena Andriamanitra koa Jesosy Kristy. Tena Andriamanitra feno Jesosy Kristy. Ary zany no aizany manelana antsika, manala lalana antsika amin'Andriamanitra. Betsaka mantsy ny olona no te hametraka azy amin'ilay hoe olona fotsiny izy. Olona fotsiny izy. Ny fivavahana Jesosy na ny judaisme dia mametraka azy hoe ia, mpanompon'Andriamanitra Jesosy. Fa tsy Andriamanitra. Ary tsy zanak'Andriamanitra ilay tokana rehefa anteny an'izany mantsy Jesosy dia lazainy hoe manao blasfémie ianao. Ny teny ratsy ny fanahy masina. Ny fivavahana salamy tompoko, zany koa mantsy ny antsoina hoe monothéiste. Any mivavaka amin'Andriamanitra tokana. Dia mametraka Jesosy amin'ny toerana ambonimbony any ao amin'ny Coran ao Isa no iantsoana an' Jesosy amin'ny Coran. Ary miverina amin'ny 720 ny teny hoe Isa izay manondro an' Jesosy, Jésus ao amin'ny Coran. Miverina betsaka noho ny anaran'ny Mahometa azy. Fa saingy izao, mpaminany ihany Jesosy Kristy. Mpaminany ihany fa tsy Andriamanitra bebe. Zany hoe raha atao amin'ny teny hafa dia izao, olombelona ihany Jesosy Kristy. Eto dia ambara aminao araka amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanekam-pinoana izay hijorontsika rahateo fa tena Andriamanitra feno Jesosy Kristy. Satria efa tao amin'Andriamanitra hatramy voalohany izy. Ny Kolosianina toko voalohany 2:20. Tao amin'ny Jesosy Kristy naharina ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra tamin'ny mahafitra izao dia mbola tao arinany. Fa izy no taloha. Ka olombelona be izy. Tena Andriamanitra izy. Ary farana an'io anditoratra masina io hoe izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy zany. Izay le ambarany 5:5 voalohany hoe iray ihany no Andriamanitra. Na dia olombelona aza Jesosy Kristy na dia natiara-bevavy aza dia fantatsika fa nitorotoronana tamin'ny fanahy masina tao amin'ny kibon'ny Maria mbola virginy. Iny andikan'izany fanahy masina koa izy zany. Fa ny fanahy masina no nitorotoro azy. Ary izy rery no manana an'izany fomba hafakely nahaterahana izany. Tsy mbola nisy toy izany. Fa na dia nofo aza izy dia tena fanahy. Andriamanitra dia fanahy. Iray ihany ny Andriamanitra. Hoy 2:5. Na le anarany maha-olona aza, izay Andriamanitra no nanome azy, fa tsy izy mivady. Efa niseho tamin'ny Josefa tamin'ny alalan'ny nofy, naniraka anjely Andriamanitra dia miteny hoe ary ny anarany nataonao hoe Jesosy. Fa izy no mamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Ary ny dikany hoe Jesosy rehefa raisina rabaka teny dia hoe Jehova no mpamonjy. Matoa toko voalohany 2:20. Iray ihany Andriamanitra. Tena Andriamanitra Jesosy Kristy satria mitovy amin'Andriamanitra ray izy na dia tsy takatra ny saintsika ary zany. Izy no nanambaran'izany eo amin'ny Jaona 10:30. Izao sy ny ray dia iray ihany. Zava-miafina izany fanambara amintsika. Iray ihany Andriamanitra. Hoy aho hoe zava-miafina angely ny momban'Andriamanitra. Raha mianatra an'izany hoe trinité izany tsika, zava-miafina izany. Fa izay ampahafantaran'Andriamanitra antsika ka takatry ny saintsika isaoran'Andriamanitra. Tena Andriamanitra Jesosy Kristy fa na dia tety an-tany azy tsy mba nanota. Korintianina 2:5-20. Izay tsy nahalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Azo antoko izany satria Andriamanitra ny tsarany hoe izao no atao hoe ota ary ara-panahy voalohany ny fahotana. Tsy nanota Jesosy Kristy. Tena Andriamanitra Jesosy Kristy satria manana ny fahefana rehetra izy. Matoa toko 7:20. Efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Tsy hoe aty an-tany fotsiny fa any an-danitra koa. Ka ino izy zany olombelona? Andriamanitra feno izy. Ary nitsangana tamin'ny maty fantatsika tsarotrany. Dikan'izany maharesy ny fahafatesana. Zany no miantoka ny finoantsika. Hoy ny apôstôly Paoly hoe raha tsy natsangany Kristy dia foana mitory teninay. Ary foana koa no finoanareo mandany andro fotsiny eto isika. Fa noho izy nitsangana tamin'ny maty dia manana toky isika fa maharesy ny fahafatesana koa. Ary mbola hatsangana tahaka azy. Ary tsy izany ihany fa nampiakarina velona ny an-danitra izy. Azan'ny apôstôly toko 2:7.
Vavolombelona zany ny mpianatra ny mbola nisy olona koa hafa vavolombelona zany. Inona ny dikan'izany? Be dia be ny olona no nametraka omy malaza aty an-tany e. Nataony Andriamanitra fa navita zavatra lehibe. Fa maty reny olona rehefa avy eo. Tsy nisy velona intsony. Jesosy Kristy tsika tsy mivavaka amin'ny maty. Jesosy Kristy dia Andriamanitra velona. Aiza izy zao? Eo ankavanan'Andriamanitra ray. Andriamanitra velona ilay ivavahantsika. Ary mbola hiverina io ny tenin'Andriamanitra. Hiverina amin'ny fahefana sy ny voninahitra. Aninona? Hitsara ny velona sy ny maty. Tsy mba fahefan'olombelona zany. Fahefan'Andriamanitra zany. Voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra hoe zany no ataon'i Kristy. Ka dia feheziko tena Andriamanitra Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ihany no mpanalalana antsika amin'ny ray. Satria izy rery ihany no sady olombelona feno no Andriamanitra feno. Averiko ny andininy voalohany, iray ihany ny Andriamanitra ivavahantsika. Ny fomba isehony fotsiny mety amin'ny endrika telo. Ary iray ihany ny mpanalalana antsika amin'Andriamanitra ray. Iza? Jesosy Kristy. Tsy ny medium, tsy ny mpitondra fivavahana mahay manao fahagagana no avonjy anao, fa Jesosy Kristy. Tsy anjely. Misy atoko-pivavahana manao hoe connaît ton ange gardien. Dia io no ohatran'ny Jesosy kely arahana sy resahana ao anatin'ny méditation sy ny vavaka ataony io. Tsy anjely. Tsy ny havanao efa maty koa na dia tsara fanary le havanao tety. Tsy zany no hitondra ny vavaka ao n'Andriamanitra ray fa iza? Jesosy Kristy. Ko aza mety avelivelo ny fampianaran-diso intsony fa efa andro farany zao. Fa n'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.